rehefa manota ianao dia aza miandry ny asabotsina ny alahady any am-piangonana na koa ny fotoana fivavahanao ny ampitso indray vao mifona amin'Andriamanitra. Fa kosa raha vao tsapanao fa nanao zavatra tsy tian'Andriamanitra ianao dia mifona eo no eo, satria ny fahafaingananao miresaka amin'Andriamanitra no mahafaingana koa ny fialanao amin'izay raha tsy nataonao ka ahafahanao manomboka manaraka indray ny sitrapony. Tsy maninona mihitsy na misy olona aza manodidina anao fa afaka miresaka amin'ny vetivety ao am-ponao fotsiny ianao. Ohatra hoe, tompo, tsy nety iny nataoko teo iny, mifona aho, ampio aho fanahy masina tsy hamerina n'iny intsony. Dia raha mbola tsapanao fa te hiresaka amin'ny bebe kokoa momba an'ilay izy ianao mba hahafahanao manalavitra bebe kokoa an'io fahotana io, dia azo atao tsara izany rehefa manam-potoana ianao. Ka raha tena te hanakaiky an'Andriamanitra ianao dia aza adino ny miresaka amin'ny avy hatrany rehefa manota.